Orinasa madinika sy salantsalany ary orinasa tena madinika no akamaroany ireo orinasa misy eto Madagasikara raha ny atontanisa avoaka ny fitoeram-pirenena momba ny atontanisa na ny Instat. Ireo no heveriny fitondram-panjakana anompanana ny fanohanana entiny ho an'ny sehatra tsy miakina ao anatin'ny drafitra maro lafo ho an'ny fahamehana. Raha miisa 3 alina sy 3 hetsy eo ny orinasa misoratra ara-dalàna eto Madagasikara dia ny 700 amin'izy ireo ihany, izany hoe ny 4,900 no voatsikajy orinasa vaventy, ny 3,500 no orinasa madinika sy salatsalany ary orinasa tena madinika ny 4,700. Lazaina orinasa vaventy ny orinasa anankiray rehefa mampiasa olona 200 no ny mihoatra. Sokajiana orinasa madinika sy salantsalany izy raha folo ka hatramin'ny 7,700 ny isan'ny mpiasa ao aminy. Orinasa tena madinika kosa no ilazana azy rehefa ray ka hatramin'ny 7 ny isan'ny olona miasa ao aminy. Raha ny fanadihadiana nataon'ny Instat tamin'ny taona 2012 dia orinasa tena madinika no mampiasa olona be indrindra satria ny 5,900 ny mpiasa misoratra ara-dalàna dia any amin'ny sokajiny orinasa tena madinika avokoa ny miasa. Ny 2,900 ny mpiasa any amin'ny orinasa madinika sy salantsalany ary ny 3,900 no amin'ny orinasa vaventy. Io fanadihadiana nataon'ny Instat ihany no manamarika fa na mahatratra 9,700 ny isan'ny orinasa misy eto Madagasikara aza ny orinasa tena madinika dia 5,700 ny vola matin'ny orinasa malagasy rehetra ihany no vola matiny. Ny 1,700 ny vola maty dia ampidiriny ireo orinasa madinika sy salantsalany. Ny orinasa vaventy izay mandrafitra ny 4,900 ny orinasa rehetra eto Madagasikara dia mampiditra ny 13,100 ny vola matin'ny orinasa rehetra manara-dalàna eto Madagasikara. Ireo orinasa vaventy ireo sy ny orinasa salantsalany no tena mampiditra etra be indrindra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Raha ny atontanisa avy any amin'ny Instat nampitain'ny vondrony ireo orinasa eto Madagasikara na ny GEM dia ireo orinasa vaventy sy ireo orinasa madinika sy salantsalana mikambana ao aminy misy 500 no mampiditra ny 7,700 ny hetra sy ny aba ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Ankoatra ireo orinasa 3 alina sy 3 hetsy misoratra eny anivon'ny Instat sy eny anivon'ny famorin-ketra nefa dia misy ihany koa ireo orinasa tena madinika mampiasa olona tokana amin'ny ankapobeny izay tsy tafiditra anatin'ny sehatra ara-dalàna. Miisa 2 hetsy sy 2 tapitrisa eo izy ireo, mampiasa ny 7,100 ny malagasy ary mandrafitra ny 5,100 ny ari-karena fahobe eto Madagasikara. Rary ny araka izany, hoy ny mpandraraha anankiray eo amin'ny sehatry ny zaitra raha miompana bebe kokoa amin'ireo orinasa madinika sy salantsalany ny fanjakana. Na izany aza hoy izy, tokony irindra ny fanampiana ary tokony hojerena ihany ireo orinasa lehibe sy vaventy izay sady mampiasa olona betsaka eto Madagasikara no manome asa ho an'ireo orinasa madinika sy tena madinika ary indrindraindrindra mampiditra etra sy aba be indrindra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana.